Zay ny makasika an'iny fa na dia teo aza ny fitokonana tamin'ny herinandro lasa teo dia tsy mbola nivoaka ny tambikarama efa-bolan'ireo mpampianatra Frama eto Antananarivo. Nanaitra ny tompon'andraikitra izy ireo hanafaingana ny famoahana ny tambikarama mba hahafahan'izy ireo manao fety am-pitoniana. Fanazavana etiny Elodie Randrianjafy foloan'ny anefa Ravakarandriamanalina kosa no mitondra ny fanadidina eo amin'ny sary ny Mambo Rasoanaivo. Farany hatreto aloha zany mbola androany ionany amin'ny zaroany finance zany izay ny mpampianatra Frama zany hoe ny subvention zany ao amin'ny efany amin'ny ao amin'ny banque centrale ka miandry ran'izay hoe tokony avoakany banque centrale avant ny tombo-baovao zao ny tokony karama mpampianatra Frama araka ny vaovao azy zany tokony amin'ny talata zao rapitso efa tokony tonga aty amin'ny BFV zany zay volo zay satria ny antony efa vita daholo ny antota taratasy rehetra fa ny tsy famoahana azy mifanontaniana mipetraka amin'ny mpampianatra Frama hoe hiteraka fampijaliana ho an'ny mpampianatra Frama foana ve isataona amin'ny zavatra toy izao. Ny filoham-pirenena rehefa regny miteny hoe hiezaka hanao asa fampandrosoana eto Madagasikara nefa ny mpampianatra Frama nefa hatramin'izao ny karamanay efa bolana tsy azo. Marihana tsara fa zahay tsy mandray amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra intsony izay mpampianatra Frama tamin'ireny hoe atao maimaimpona dirina amin'ny sekolim-panjakana indrindra fa eto Antananarivo manokana tsy mandray any amin'ny ray aman-dren'ny mpianatra. Nanomboka tamin'ny oktobra zany zay tsy nandray karama mandraka aty androany nandalo regny fety reny tsy nijerevana intsony fa ho avy ty tombo-baovao ho avy ny janvier dia tsisy ho raisina kosa ve zay mpampianatra Frama dia zay zany mahatonga anay antsoavy hoe mba olombelona ohatry ny olombelona rehetra zay mba mahalala mijaly fa tokony mba hojerevana zay karamanay mpampianatra Frama zay. Any amin'ny finance zany zao ny olana amintsika zao miteny zao dia miankina amin'ny hevitry ny finance hoe avokany sa tsy avokany. Izahay moa zany zao miezaka ny fampiresaka aloha ny androany alatsinainy fa ifampiantso nefa mpampianatra Frama rehetra rapitso ho avy eto amin'ny draine dia miankina amin'ny resaka fanaovana androany zany hoe matotra sy ny tsara mahafinaritra dia mangina zay farasanatrika hoe tsy mahafapo anay mpampianatra Frama ny valiteny ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny androany dia miditra anatin'ny fitokonana foana zay ekenaina dia nandro ny tombo-baovao aza zay mitokona ampahafantarinay ny filoha tsara mihitsy hoe tsy milamina ny 2014.